Atolotry ny radio feony manio anao amin'ity alina ity ny vola tantelinay. Tantara indray miseho nosoratan'ny Simone Menjanahary. Ireo any miaina ny tantara: Angeline, Oscar, Nadia, Lalaina, Yanitra, miaraka amin'ny Jean-Claude, Joro, Yaja Fister, Maina Rakotonanay ary ny mpanoratra. Eo amin'ny lafiny teknika, ilay namana tsy mapoy anao, Maina Rakotonanay. Tompona andraikitra sy mpanatotosa, Simone Menjanahary. Dia totosa somatsara araky ny heverana azy tokoa ilay andro volamenana izy ity. Fotoana ifanandrasana hatramin'ny elo io. Andro nosedrain'ireo karazana fitsapana samihafa. Efa andro ray ihany koa naleo ny arivo teo amin'ny tantaram-pitiavanay roa. Ny fampiarabateny izay roa satria na izy na izaho dia samy nahatazona ny dina-pitiavana ny fanaovanay. Eny fa na dia teo azy ireo fakapana sy fisedrana maro samihafa no lalovanay. Reny rehetrarehetra reny aza no tovo maika lasa zezika nandona ka ny fitiavana izy dina. Ary tonoko fevolamena tsy hita maso na mpifaningotra anay hatrany. Tena andro mpifaliana sy teo aminay roa ihany anefa fa saika teo aminay mianadahy avy mihitsy ny andro ray toazato iny. Toazato tsy nisy tsy tsaroana tanteraka reny andro sarotra ny lolofanay rehetra reny. Nitoy hatrany mandramaraina ny lanonana. Ireo olona nasaina no nandeha namonjy fidiny rehefa vita ny sakafo taorian'ny fanoloran'izy nitsodrano arak'izay no eritreretiny avy. Izay mianakavy kosa niaraka tamin'ireo mpiara-miasa akaiky taminay avy dia mbola nanohy hatrany ny korana. Ny masoandro miposaka maraina tokoa no nandavy izany. Izay sy dina moa efa tany amin'ny 1 alina no namonjy ny tokantranonay roa araky ny fomba fanao amin'ny fotoana ny mariazy tahaka an'ireny. Ry Dera, ry Aina, ry Saoly, ry kapiteny Belladena, ry dokotera, ireo namanay rehetrarehetra dia mbola niarany korana teo mandra-parain'ny andro. Izao ngamba no izy zareo efa miroso alina ihany ny andro satria efa miraika 12 alina izao. Tsara ngamba raha omentsika tsodrano amin'izay izy roa hamonjy fandriana satria so reraka loatrako. Raha pitso maraina nefa dia tsy maintsy mbola hamonjy fivavahantsika araky ny fandaram-potoana. Dia anotra razo mivady tsika amin'ny rakom-pisaorany. Sa ahoana ho nareo? Mety zany ka, sady reraka loatra kory zareo. Jery ange diny, efa hita mitaky amin'ny mihitsy ny avizanana tamin'ny fandizana tsy akitsanona teo. Eny are, raha izay zany sitrakareo. Fa zao koa ne izay tsy voatery hoe tsy maintsy mody akory. Tsy dia hoe fomba tsy maintsy arahana ne ny fidina sy famonjena fandriana mariazy tahaka izao e. Heverinay mantsy fa ny andro tahaka izao eo amin'ny mpifankatia dia tokony tsy hiverina indroa ka miankina amintsika ihany e. Na ohatry izay na hiara-korana aminareo eto. Za kosa aloha teteny hoe aleo mamonjy fandriana amin'izay ngambinareo e. Sady so lasa misy fiatraikany amin'ny dina eo indray mantsy ny avizanana diso be loatra. Aleo koa tsonjovina kiny fahasalamana. Sady ampy angamba izay. Aleo izay no hamarana azy eto mandramaraina. Marina daholo izany e. Ka andao ary aloha tsika ry fenitra hamonjy fidiana fa so misy fiatraikany eo indray ny avizananako. Zay zany. Zay koa ne tsy dia aritra ela ty e. Mbola nomana ny amonjena fivavahana maraina. Andao izay tsika ry dina andeha. Aoka isa olo mba mpivetivety dina amin'ny tia akanjo lavabe ity mba tazomy kely ny akanjona. Ateo vetivety atsy ary izy. Ny akanjo mariazy tahaka an'itony moa dia ilaina rehefa fotoana ohatr'izao fa ny manahirana fotsiny izy lava loatra dia miroraka amin'ny tany. Ao ary, ao mpivetivety izy dia mba terinao. Andao ary kiry dina, hatramin'izay aza ve vitako ihany dia amin'izao andro volamena indrisao indray tsy ho vitako, ampiko foana ndry e. Zay ary zareo fa rapito indray miona e. Miposaka manomboka androandro dina ny andro fitiavantsika. Isaora indrindra Andriamanitra fa nanome vovolamena ho aso anao. Mafy ane ry dina reny fitsapana anazy atsika reny e. Zaho azy indraindray dia tena ohatry ny ho lasa daly izany mihitsy. So fa mbola teo aloha izy nanampiasy nanarina ny pampahoriana tato amiko.
fa raha tsy zany dia asa sy anazo Za koa neky mba matsapa an'izany ry fenitra araka ireny nambarako anao tany Tomasiny ireny fony mbola narary raha ny maso isan'andro isan'alina no sakafoko tany efa nisy mihitsy azy andro maromaro no anaovako fifadikanina na izany aza nefa dia nanakina mandrakariva ny fiainako teo anatren'Andriamanitra toa nanam-pinoana foana fa tsy maintsy mbola eo isika ary izany no antony nanoratako anao an'ilay taratasy nisy afatra fo iny voarainao ve le izy? Eny voaraiko tokoa le izy tamin'izaho andeha ho any Eropa indrindra no nanomezany shoferiko azy ary nanomboka teo dia nitondra hery sy aina vaovao amin'ny fitiavako anao indray izay efa saika difotry ny ankoviana ny taratasy iny tamin'izaho efa voasambotra ka niandry ny ampitsony eo anaterana eny amin'ny seranam-piaramanidina no niangaviako an'ilay mpiambina rehefa nomeko vola kely izy mba hanomezany taratasy sy stylo anoratako anao ary nambarako azy ny toeram-piasanao anaterany azy rehefa manana fotoana malalaka izy nalahelo izy ary nanome toko fa tsy maintsy voarainao le taratasy na hoelana ho aingana eny misaotra azy ihany aloha fa raha tsy nisy azy dia tsy fantatro tsony izay mety ho nazo mba aiza reny mety ahitana an'izany olona tsara fanahy zany boribory ny tany ry fenitra ka mino aho fa tsy maintsy mbola iona aminy sika indray andro any fa araka ny nambaranao teo tokoa dia masoandro mipalika amin'izay no iarahantsika mamakivaky ny fiainantsika io sady manantena fa tsy ho ela tsony dia ho tonga tokoa le fotoana izay hanangananao an'ilay orinasa irana amin'ny tantana amin'ny vahiny tsy te hisaraka aminao tsony ary fenitra aleoko mihitsy miara-miasa aminao hita olona matotra tanteraka na eo amin'ny fanakalozan-kevitra na eo amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra aloha reto olona ny anako tany Eropa reto mino aho fa raha ny resaka farany fanaovanay fa tsy ela dia ho tonga hijery ny vatana ty Madagasikara izy ireo efa ho amin'ny ray maraina anie izao ry tiany tsy aleo atory amin'izay fa mbola hivavaka raha pisy maraina tsy natory nandritry ny herintaona tsy nahitako anao aza ve zakako sy aritro dia amin'izao alin'ny fitiavantsika izao indray no tsy ho zakako andro iray tsy afa-miverina indro eo amin'ny fiainantsika sy anao anie izao ry fenitra mino ve ianao ry fenitra fa misy tokoa ny fitiavana izay efa nosoretan'Andriamanitra ho an'olon-droa ka na inona zavatra miseho sy olana manakasakana azy eny an-dalana dia tody soa tsara mitanjona ihany izany fitiavana izany endry Dina mino azy satria na zahana ianao dia samy natana hatramin'ny farany dinany fanaovantsika fa raha nisy raha hita amintsika tsy nahatana izany dia tsy tody tamin'ny tanjona laoviana mihitsy io fitiavantsika io fa aza adino ihany koa nefa fa misy olona tena mifankaty mifanao voady sy mifanome toky nefa fakapanahy kely monja dia mahalavo azy ireny ka mandrava tanteraka an'ilay tanjona tiany hotratrarina ilana fikolokoloana sy fahamatorana ny fitiavany ary indrindrandrindra fifampitokisana eo amin'ny olona anankiroa mitondra azy tena marina tokoa izany ry fenitra isaorako an'Andriamanitra fa nomeny olona iray toanao tiako sady tiako fa hono aloha manao vola tantely ve sika ianao sa hijanona ikarakaran'ilay vilany mendada sy mamantsika mba tsy tao azaiko kosa aloha iny fanomezana nomeny izy roa iny Dina eny raha ny fahitany tantarantsika kosa aloha tena mendrika nataondry zareo ary maninona mora zao nandao atao tsaratsara raha mba mandeha mijery miaraka amin'izy mivady eny sika androany tolakandro aorin'ny sakafo rehefa mirava avy any am-piangonana dia ilazana ihany koa izy rehetrarehetra ny ankizy rehetrarehetra izany mba hiaraka amintsika raha ohatra ka mety raha ohatra tsy reraka loatra zareo mety izay ka aleo ary izay no atao dia ahoana izany ny voyage de noces ny voyage de noces mety ataontsika sady mba mila misitaka kely ihany koa tsika na dia ny semaine fotsiny ihany ary satria rehefa tonga nery zareo avy anam-pitan-ranomasinareo dia mety tsy hanam-potoana intsony tsika ahafahana mandehandeha aleo raha ngamba misitaka kely mihitsy aloha sady le seky nomeny aina atika nge 10 millions de francs dia maninona moa raha entina miaraka amintsika koa izy efatra mianaka dada sy mama dia saoly sy aina ka ay zary aloha izany toerana tianao andehanana andeha avion ve tsika sa andeha fiara ianao moa efa tany Fort Dauphin efa tany ka fa efa mba elaela ihany tamin'ny namonjy ny fanamasinana oevekan'ilay mopirana izay voatendro ovekany amin'ny diosesy ny tolagnary manko izy tamin'izay dia anisan'ny ary fanasana hanaritra izany ka mahafinaritra velo any mba misy hotely lehibe ve any mba misy torapasika ilalaovana tsy ilaninao ny hotely any toraka izany ihany koa ny torapasika
raha tsy teny aminao afa-tsy nitora-pasitry libanona ka andeha avion ve tsika sa anao aventure kely dia mandeha fiara? Tsy aleo ve mandeha fiara e? Sady tika koa ne manana katikatira raha teo e. Sady za koa mbola tsy nahita n'iny toerana iny mihitsy. Ok ary raikitra zany fa eo amin'ny 2 andro eo andalantsika zany hoe zany 4 jours ny durée de route une semaine tsika mipetraka any mino fa ampy atsika angam'izay. Aleo ary akatorimaso amin'izayko efa amin'ny 2 maraina anie zao ry fenitra e. Dia bonne nuit ianao. Tena tsara rafozana kosa aloha sery finitra ary nahavita ihany izy mivady tamin'ny fanamboarana an'ity villa ty a. Tena tsara e. Na izao ohatra ne se tsy nalapo velively mihitsy hoe hanao fanomezana tahak'izao anay roa izy e. Ny zavatra somary mahagaga a dia ohatrany hoe mitovitovy zany mihitsy ny eritreritranay telo mianaka mikasika an'io fanomezana tao anodiny io satria ny fanorenana trano mendrika villa ihany koa no saika mba atoko fanomezana ho azy. Nefa moa efa nanomeza mivadika dia mbola hoeritreretiko indray zany aloha izay atoko fanomezana ho azy fa tsara kosa aloha ty villa ty se a. Dia ahoana zany zao reo trano fanareo roa reo? Mazava be tsy maintsy averina amin'ny tompony ireo dia ety zany zay no hanomponenana sy hanamafy ny fankatiavana indraiky io. Mba nazo an'ity very se ka mbola andeha hanompoana trano indray. Ka nanahoana ny fahitanareo ny fitsidiana ny trano e? Nanahoana nafinaritra? Tena mahafinaritra. Raha za manokana aloha dia tena misaotra ny dada sy mamy tamin'ny fanolorany zareo an'ity trano ty ho anay. Tena tsara ka. Titako izay lazako ny hafaliako fa tena faly be a. Rehefa faly nareo roa dia izay ny fahasambarana ho anay mivady e. Ho an'iza moa no mba hitatavanay andreo arenareo e? Tsy ho anao very dina? Mivavaka ho anareo re izay anaka mba hitondra fahasalamana sy fanambinana ho anareo ty trano ty. Fantatro ny fofitiavan-janaka ao aminareo ry dada sy mama. Raha ny tena marina anie dia zahay aza ny tokony hanome anareo e. Nefa zao dia nareo indray no nanolotra ho anay ka dia ny azonay tao dia hoe misaotra tompoko. Ho tratranitra anie nareo vady ary ho tsara fiatirana aminay zanaka. Ary izay ihany koa mivavaka ho anareo raha teo. Ho anao kosa indray riana, aza malahelo ianao fa rehefa tonga ny anjaranao dia tsy maintsy mahazo izay ho anao koa ianao e. Zany a? Efa mivonona amin'izany koa nge izay mivady e. Sady aina anie zao ny tena mahavory efa tonga izay fotoana izay satria dada sy mama efa manomana, izay sy fenitra koa mbola tsy maintsy hanomana ho andry. Ka ny faravavinay kosa ve no voakanambadika tsy hakotrokotroka no mariazinay sy fenitra. Sa ahoana ry fenitra? Tena marina tsisy azoko ihany zany e. Fa miakina amin'izay olona hiaraka amin'ny aina ny sisy. Ahoana ry aina? Eny e, misaotra nareo amin'izany teny feno fitiavana sy fanomezana toko izany. Ny any teniko angamba dia ny hoe ankinina amin'Andriamanitra izay olona tolony hiaraka amiko e. Toy izany koa ndriry Saoly a, aza malahelo. Tsarovy fa tsy manana afa-tsindriana e fenitra e. Fa miankina aminareo roa sy izay olona hiaraka aminareo zany sisako. Ny any Saoly moa efa hita sy fantatra aloha ny olona miaraka aminy e. Dokotera miasa ny malaky alina. Tsotra sady sarika no mahay mandray olona zany dokotera zany a. Amin'ny vanim-potoana tsy mahay anay tahaka izao dia izy no misahana ny fanaraha-masony mandeha ny asa rehetra ny atoerana. Inona moa no tsy mampety hoe karakaraina izay fotoana tokony anaovan'ny aina mariazy a, jerena ny Saoly a, dia ataontsika manotrokotroka eto Antananarivo koa e. Saona ry zany? Ianay angamba aloha rehefa tonga amin'izay fotoana izay a dia aleo any tanàna ihany anaovana ny raharaha. Efa izay mantsy ny tapakay tamin'izay resaka farany. Manjary tsisy amelo masonena ny randraintsika koa anie raha tia daholo tsika mianadahy nanao ny raharaha e. Amin'izay dia mpanasanareo indray izay. Ny andro malaza kiny tongava ry Saoly a. Tsy maintsy tonga e. Azaho mihitsy ara ny ampakanjo andria amin'izany. Anako ako fety-pifaliana indray zany any amin'ny tanàna malaky alina. Sady izay sy fenitra koa ny tsy maintsy mbola anao rakoboady ihany. Ary dia raha atao tsy miteny mihitsy e. Ny tena marina manko ry dera dia se zany zao efa azo atao hoe anisan'ny fianakaviana tsy afa-misaraka aminay tokoa. Fa ahono aloha e.
sy ety ve moa aloha efa manambady tokoa sa ahoana? Za mantsy tamin'ilay nanome taratasy mbola ho an'se iny tamin'le tsika isaraka iny toa laza hoe mampamanga any avady aman-janak'se any. Anefa to ohatrany tsy tazako misy hoe niaraka tamin'ny sery vady aman-janak'se reo tamin'ny mariazinay mivady. Zay ny tsy azoko aloha ry tera. Ny hoe manambady aman-janaka aloha tsy mbola misy fa ny fofopofony efa teny ihany. Fa noho ireny zava-nitranga teo aminay sy diny ireny dia tsy nahatanty ny resaka olona izy dia nisitaka. Nalaza teo amin'ny fianakaviany mantsy fa hoe niaraka izay sy dina. Zany very dera, mampalahelo ahy ianao. Dia ahoana? Dia ahoana moa fa dia lasa izy. Tsy mba sahala ny dina mpitiavanareo ny anay. Tamin'ireny avoatazona farany tany kely vondraka ireny izy no nisitaka. Tanala very sampony ry dera, ny manova ny mety. Sady tovolahy toanao zao ve dia ho diso anjara amin'izany mitady ireny tsy amin'ny derany zany zany sa ahoana? Iza koa morazoky io indray ianao sy ilay sangisanginao tsy tiako amin'io mihitsy ianao ry fenitra. Ary ainao ato akila amin'Andriamanitra ry aina ny fiainanao Izy no malala izay ho fantany fa tianao sy afaka hiaraka aminao tahaka ny dina sy fenitra. Zany mihitsy ny ry mamany dina. Fa avela ho any aloha izany resaka izany dia ahoana aloha ny voyage taonao sy nareo? Aleo rangahy hiaraka mandeha any daholo sika sa manelingelina anareo roa? Tsisy olana mihitsy zany. Efa andresaka ihany koa resy dina alina fa any folo taofintsika no andeha ka asana mety aminareo zay na ahoana? Tena tsara be. Sady za mbola tsy nahita n'iny faritra atsimo iny mihitsy Aleo rangahy any marina. Sa ahoana ry neny to? Izay tianareo re dia ankasitrahanay raka izy Rabety angamba aloha tsy afaka hiaraka amintsika any fa tsy maintsy amonjy any Tomasina izy fa misy asa aingana tsy maintsy hovonjeny. Fa i mama ve aloha zany mazoto hiaraka aminay Fa nahoana moa zany tsy azoto Ary Saoly? Zany ndray ve kity dia ho laviko tsy ho vo mafy eto rehefa hitanareo fa tsy hanelingelinanareo roa. Ok, milamy zany fa iseho ary dera tsy mila antanina tsony angamba se avy dia angaviako satria tsy maintsy fiarakatikatra raha no entinany ka mila anse anampy sa ahoana fahitantsika an'izay? Tsy asiana say avy dia manaiky ianao. Zay zanyko. Le futur femme mako ihany koa nefa mibaiko dia tsy afaka mandady tsony ahy. Ay dia efa misy an'izany tsara zany maiza miresaka amin'ny fotony sy anabiako any sery dera sa ahoana kiko zinina? Sy ndao isakafo amin'izay fa atoandro ny andro tsy eo milozanareo mikaikikaiky eo. Tsy mikaikikaiky zany Rena fa dinio tsara moa Marina zany Rena sady nareo sy dera koa nge beau couple be. Zany mihitsy ary dina. Ok ary andao tsika sakafo fa rehefa avy eo toizana koa ny resaka. Leo ary sika hiainga amin'izay metimety koa kamba any rano ambositra tsy misakafo i mama miaraka aminay sy dina dia ianareo efatra mianadahy zany miaraka dia rasaina dia Saoly sy Radany zay dia eny an-dalana eo ve tsy vita ihany izay tokony atao Ka iza no ifanolo amin'se eny an-dalana rehefa vizany se? Efa afaka manolo azy ary dera so adinino ary fa efa afaka mibaiko fiara tsara sika. Eny ary sady sika raha teo koa ny afaka mifanolo rehefa mijanony. Andao ary nareo hoe tsy aloha mitari-dalana dia samy eo ten'Andriamanitra eny an-dalana dia samy tonga vasoa Tsy aleo ve mba mijanona kely eo amin'ny tetezan'ny fahatito sika raha mandalo eo ka tsy maintsy mijanona eo tsika satria ilay pompele koa zay aloha tsy fantatra na vita na tsy vita fa araky ny vaovao raiko avy any mantsy dia to efa nametraka pompele ony zareo. Ndao ary dia tsy akijanona zany ao Tsirabe aleo avy dia mandeha dia any ambositra tsika misakafo Ndao ary dia ono iza no hitondra ny fiara tsika telo mianadahy. Aleo rangahy aloha entiko juskany ambositra dia Saoly ambositra Mbalavao ianao kosa rehefa mandray an'io sy Petroka Ndao ary ianao etsy amin'ny volant ianareo mianadahy kosa etsy aoriana. Aleo aloha entiko ry fenitra rehefa ny alohan'ny ray ianao mitondra sady elaela zay mbola mahatadidy mitondra tsara fiara ve nefa anao ry dina? Fa ahoana koa aza amin'ny fanontanianao zany sa isika no hitaridalina dia anao demonstration kely Mba sangisangy kosa angamba ny an'ny fenitra ry dina. Marina zany andao ary etsy amin'ny volant ianao ry dina mekaramana.
tsara kosa ry fenitra tia katikatira vao ny vidiana rôty a. Sady tena mihaja mihitsy. Jereo ange izy efatra mianadahy ao anatiny. Tsy maintsy vidy antony aloha satria rehefa misy dimaka atao dia tsy misy tomapiloresa mihitsy ao. Ny fiarana eo pareraka daholiko. Fa mba ndefa surim-pivavanao ry fenitra. Angatantsika fitahina amin'Andriamanitra zao dia antsika izao. Aleo ary itirany Masomarity no alefako. Mino fa ho tiany mamy ty a. Andray, tena tiako izany ry fenitra. Ao ary mama mitarika amin'ny vavaka e. Fa hono Ardera, ao ve le irany sy morandry iny e? Misy irany ato fa asa na ho tianareo telo mianadahy. Alefaso ary fa zay ao mety daholo e. Tandremo andriry aina sao dia lasa revy amin'izany eo a. Madikisy indri any aina e, tsy vao izao tsika no nitondra fiara. Ka tsy mitovy ane ndriry sy sika miaraka ohatr'izao e. Sa ahoana Ardera? Mino fa tsy dia hanovahiny eo amin'ny aina angamba ny fiarany amintsika. Vao maika aza tokony hanome korazy azo. Sa tsy izany ry mademoiselle Aina? Mety tsy marina daholo izay lazainareo e. Fa ara-dany izany ve matoso sa toa tsy miresaka mihitsy sa tamana eo anilany Saoly direktory? Aiza kosa mademoiselle, efa lasany Fort-Dauphin mihitsy ny saiko. Tena efa te-hita ranomasina ko. Fa raha-tany ty ve fa mba nahita ranomasina sa mbola tsy nahita e? Tena marina ary mademoiselle Saoly raha mba nahita an'izany a. Fa tesotsika miaraka izao fa mba hita an'izany ranomasina izany e. Ka efa nitondra akanjo fitondra milomano zany ianao io? Ie, efa misy novidiany madame Tina Wazay aho. Karadany ve nefa aloha mba mahay milomano e? Sa sao dia vatona latsaka androany fotsiny eo? Mahaka, tamin'izay mbola kely dia niara-milomano amin'ny zalahy foana. Tsara izany radany a, fa tandremy fotsiny fa tsy mitovy ny milomano amin'ny ranomasina sy ny ranomamy a. Ny ranomasina mantsy misy onja manosika fa ny ranomamy kosa tsy mba misy an'izany. Fa hono aloha e, aizao ny lalantsika ity. Eo sitsika no mivily miatsinanana radany a, dia mahazo an'ny betroka dia makany. Izany hoe mandalo ilay tanàna antsoina hoe Sonala sy Beraketa izany sika. Ie, mandalo an'ireny tokoa tsika radany a, fa hono a, fa hataizany nahafantarany radany an'izany e. Ka efa mba henoko ny tantaran-dramisy nge io toerana io e. Raha tsy lalana hono vao betroka aoko. So ihany aloha fa 4x4 ny fiarantsika. Ary hono aloha e. Rehefa nandioka izao fiarantsika izao a dia ohatran'ny vomafy ihany ny toanao ry mademoiselle ainako. Fa vomafy ahoana radany a? Dino tsara sy jereo tsara nge izao ny zavatra lazaiko izao e. Raha misesy madame izao miaraka couple mademoiselle Aina sy monsieur Dera dia fikasanao ry Saoly a. Dia mba iza izao ny couple ny mamany madame Dino? Tena marina, mba lalindreza ny eritreritry radany izany a. Marina tena tsy nampoiziko. Nitenitenena fahatany eo ihany ianao radany fa lazaiko amin'ny ramoseny hafaranao. Zany kosa ve mademoiselle dia ho teneninao any a. Mba resakasika samysika tao anaty fiara io e. Fa radany ve mody faniny, tsy fantatrao angamba efa manambady Saoly. Fa angamba efa manambady ianao ry Saoly a. Ohatray, aiza ry ianao izany radany a, tena efa manana e. Vondray izany ako. Fa izao ary mademoiselle, mba ataoko dia fodira ty hampanaovana vakansy fotsiny dia rehefa tafaverina isika dia miverina amin'ilao ny raha rehetra e. Tena marina ny ianao radany. Fa hono faraka ny lazain'ny fenitra dia hoe hijanona kely any fatititsika. Ie, mety mihitsy zay. Sady aleo mba hijanona kely ao aloha. Ary somary lasa mandeha mafy nge sika izany e.
Jereo moa ny adalan'ny kiala aina fa manizikizika mandeha mafy dia kiala. Ka mamety tezanga atsika anie izy. Aleo rehefa mahazo an'ilay lala mahitsy asan-drano manelatra ato dia somary ho depaseko izy. Azo dehibe sangisangy ety ambony fiara ety raka izy a. Mbola lavitra anie ny lalana le antsika e. Aza matahotra mama fa vetivety fotsiny izany e. Eto amin'izay no depaseko azy. Zareo fa nihanahana fotsiny kiala sady mome. Ka aleo ary avy dia taritinao zisaka ny Antsirabe aloha e. Aleo zareo manaraka atsika. Jereo ny adalan'ny kiala diny. Eo dia midepasy fotsiny eo kiala. Amin'izay sady memesy zareo a. Fa malaika an'iny kozinina anao iny ary aina. Tena mahavaofehy familiana izy. Jereo anefa tena lasa ry zareo e. Nijanona ao Antsirabe ihany reny fa manala antsika fotsiny e. Ary tena be olona be eto fa tiako izany a. Tsy aleo ajanona etsy alohaloha etsy ny fiara. Eo ajanony. Sady etontsika mba lavidavitra nyretsy olona mitangorony retsy. Ie, andao hivoaka dia radany izany miandro fiara. Za koa mba hoaniko. Idino fiara dia aleo samy jereny e. Ao ary fa idiko e. Sady eto koa ve dia hisy atahorana. Tena miteraka fahatsiarovana ratsy ho mihitsy ity toeran'ity izy mianaka. Midoboka kely mihitsy ny foko raha vao matazan-davitra azy a. Tsy ianao rery Dina, fa isika rehetra mihitsy. Na izay niverimberenako teto izay anie ka tena mafy. Aleo lasa omba ny lasa raka izy a. Rehefa tsy nanao an'izany fotsiny ianao ry Dina. Eny, na dia tao aminao aza ny fikasana no ny fandrahonana nahazo anao, dia tokony adio ny sainao sy ny fonao. Marina izany ry mama. Vonoa ny fiara dia andao hoe nivetivetsika. Izy efa mianadahy akory efa lasa mba mijery. Ndao ary. Monsieur Der, lasa momba ny lasa. Tsy dia tokony hisy fahatsiarovana be loatra intsony ka hiteraka alahelo am-pondray. Lalam-baovao indray izao no tokony ho banjinina. Izany mihitsy no mbola ifampiresahana eto ry Fenitra. Ny tantarany zavatra niseho taminy eto izy no ianareo tonga io. Eny e. Na ahoana fa izany saina manadino nietsiky ny fo kosa mijanona manolotra mangina ao anaty. Mafy raha mafy eny no nahazo anay teto izay e. Hitanareo? Tery amin'ry lalankely somary midin'ndria no nivelesindry zalahy ny vodibasy rehefa tsy nanaiky nandrehatra laiko namita. Saika teo no nalatsaka ny aiko. Tena mampalahelo ty izy a. Tena tsy vanona kosa aloha izay navidy izao e. Tena marina. Eno akiko. Fa ny any zavatra tadidiko voalohany a. Tamin'ireny fotoan'ireny, tery amin'ry poti-bato ambany ery Fenitra no nisavasava ohatran'ireny olona dary ireny. Rehefa miverina avy izy a, sady mirotsaka ny ranomasina no miteny hoe tsy hita izy. Eny, manaika. Sarotra tokoa ny anadin'ireny ao am-po. Teto ny toerana saika na alasadala. Sofa mbola teo aloha ty izany vaviko ty fa ratsy izany angamba dia asa fotsiny izay nahazo ateto. Ny famisavisana ny lasa tahaka izany ndraka izy dia mba ho famisavisantsika no avy. Voadona nareo tamin'ireny ka miarina amin'izao e. Soa kenda hay mitsako ary soa lava hay mamindra. Ny tanina lavona hono no hiarinana e. Koa mandalo eto sika izao a, tsy miteny aho hoe mijery ny tanina lavona. Fa hitetezana io sy ny fahatapahana io no niaretanareo ny mafy tahaka ireny. Eny, sarotra tokoa ny fanometsiny amin'ny zaza tahaka an'izao. Izao no politika malagasy, toe-tsaina malagasy, izao ny malagasy. Tsara roko eto ilay teny mademoiselle Antontsena sy nanampy tamin'ny Frantsa. Raha sendra mipetrapetraka teo amin'ny farihy anankiray tena tsara sy voavolom-boninkazo izay manao hoe Tokony havita tsala amin'izao sika ny Madagasikara any, fa ny toe-tsaina tia manada zavatra no tokony atao mafy ny fanabeazana ny olona. Tokony ho tsaroantsika malagasy mivoaka tokoa nefa ny volantsika nanaovana andreny ka rehefa misy ny fakasitrahana mitondra dia zoantsika ny midina an-dalambe manala azy fa ny manapotika fananam-pirenena sahala amin'izao kosa aloha tsy mety. Andao ialay teto amin'izay fa mamparary fomba mahita azy. Ny zavatra tahaka izao raha sendra misy any velany any dia tsy potehany zareo na isorona teo hitetezona tapaka io fa aveleo vavolombelon'ny tantara. Ho tsaroany tanàna Kanariana ny hoe izao ny ainandreo ray aman-dreninay
Izao ihany koa no fampisehoana tsy fitovikevitra politika sy fiadiseza tamin'ireny fotoana ireny dia ho tsapan'ny taranaka ary anjaran'izy ireo ihany koa no manadiady sy mandinika zavatra misy tahaka izao. Tena henatra ho an'ny toe-tsaina malagasy zao amin'izao ka raha tsy mamoty harem-pirenena tahaka izao ve izany tsy ho tonga eo amin'ny toerany izay mihitsy tsy mampandroso antsika. Andao rangano dia fa toe-tsaina mirehefarehefa amin'ny tany ny toe-tsaina izay navitan'izao a. So ihany aloha nareo mianadaty tsy nanaiky nanampoka an'io enjeny tantara sy ny taranaka anie. Ao akizay rena fa andao andeha amin'izay. Efa atoandro koa ny andro Fa ahoana aloha ny pro aoriana escala ombositra ary fenitra. Miezaka manatratrany io sy alohan'ny amin'ny valo alitsika dia miala marainao dia any Beraketa andraitsika izany no matory. Lavitra be izany ndraiky izy fa hono tsy ratsy ve ny lalana any. Eny ny lalana moa dia ratsy tokoa mama fa ny fiarantsika anie 4x4 tsy mataho-dalana tony. Andao ary fa taritsika. Andao amin'izay karitsika fa efa lasa nery zareo Fa aiza aloha ratany Ka izy raha mbola loasany mangalako avy lavitra ry. Inona koa ary ty ataon-dratany. O ratany ratany Ahoana sadera? Andao amin'izay tsika andeha fa tary Andraso ma sadera fa vao nakagoavy any mademoiselle Saoly Za iary ny indri Saoly. Efa ao amin'ny 12 vera angamba mbola tsy hita ihany izay hoe tanànan'ny Petroka. Marina tena lavitra izany ka. Ny lavitra tsy dia hoe lavitra fa ny lalana ny ratsy. Tsika aza nefa mba mandeha 4x4 Angamo izany tsy misy lalana koatra ity Izao lalana izao kosa very zareo tsy efa tamin'ny andron'ny dada Betsirano. Izao anefa laza taminareo fa ratsy lalana angeona ty Lavitra ihany le hoe Petroka ary fenitra. Efa adiny 3 izay sika tetỳ an-dalana tetỳ foana. Raha izao akiny no mitohy dia ngamba ho vita tetỳ an-dalana ny vola tatelitsika. Andao ary iveta dia akavion reraka angaha ianao? Tsy hoe reraka ny ary fenitra fa lalana 70 kilometatra vera angaha dia alainy 4x4 ratiny 4. Kely sisy hitanao baolina kilometrika manjavinjavo io 5 kilometra sisy izany hoe mbola misy eo amin'ny 30 minitra io Ary nareo rehefa nandeha taty ve nandeha 4x4 kosa reny kara camion reny? Araka ny nambarako anao dia tamin'izay ilay namontsy fanamasinana aveka taty iny dia nisy mpandraharaha anankiray tao ambositra nanomena fiara 4x4 andehanana satria ny zandry ny faravavy koa niaraka taminay tamin'izay. Fa na dia teo aza nefa ny faharatsiana sy ny fahalavinan'ny lalana dia ambiansa foana teny an-dalana Isaky ny mandalo fiangonana katolika izay dia mijanona ary miditra mivavaka poy eo amin'ilay fiangonana aloha dia avy eo indray manao ny dia. Dia toy izany foana nataonay mandrapahatonga tamin'ny Port Dauphin. Hitanao ry aloha ry io tanàna manangasangana aty azy io no atao hoe Petroka. Tsy ela dia ho avy eny tsika Ka mba misy hotely tsara isakafoanana avy eo amin'izany Petroka izany ry fenitra. Misy ao ka betsaka n'olona avy aty voatany no manao hotely aty. Fa tsy mahagaga raka izy raha anjakan'ny dahalo ty toerana ty sady ireo moa lalana ratsy no lavitra ny toerana koa kodaoda raha eo. Any amin'izay misy ny arena ondry mama no misy ny foa. Izany tokoa ngambako. Tonga sika eto ny Petroka. Io izy efatra mianadafy efa miandry atsika io. Andao ary dera raha fara zay misy hotely anankiray tsara sy madio dia ao Ambatsy eo tsika misakafo. Eto ajanona ny fiara tonga soa nanahoana ny lalana nanahoana ny lalana rena Enjany tena arak'ilay ohatra matavitapaka hoe toy ny rambonomby tapaka hony foy fa enjany Za kosa aloha tiako ny toy izao mba manao avantira kely sikako aiza ve dia ho zatra ny goudron an-Tananarivo ihany. Saoly ahoana Lavitry ny lalany malaky alina ty ry zoky na samy lalatany aza ny antsika ohatra ny mbola tsara tena marina k'izany zandry
andao ary aloha tsy androso sakafo fatary ato ny hotely tsara rehefa sakafo eto. Tena mafana ty a. Izao ve zany ny hoe betroka aminy? Ohatrany hoe tanàna milamindamina aloha ny fahitako azy zany a, sady somary aplat koa. Ary ndry ve tsy mahita hoe efa mahakatahaka ny kaotsady? Tena marina ka, fa mbola firina vetoka zany sika ary fenitra vao tonga ny Fort-Dauphin. Raha ohatra zao tsika mialeto amin'ny roa de any amin'ny am'roa maraina any tsika miditra amin'ny Beraketa. Manomboka eto zany vao tena ratsy ny lalana fa mila samy manao plein carburant eto tsika ry dera. Andao amin'izay ary aloha sakafo fanaony. Andao ry mama, eny an-dalana indray tohizana ny resaka. Ary tena ratsy lalana marina ny aty izany ry fenitra. Efa fiara 4x4 ve leto dia mbola sao ihany no mahazo. Mpandeha amin'ireny camion ireny angamba dia efa tsy haintsony hoe ahoana. Ny lalana betibetroka tonga amin'ilay tanàna antsoina hoe Sonala ny tena ratsy. Sika anie zao efa tsy dia mandeha amin'ny tena lalana intsony, efa mandeha amin'ny tanimbary sy tendrombohitra ireny. Déviation ve zany? Efa déviation daholo anie zao andehanantsika zao ry tiny. Dia ireo angery zareo e. Tena sahirana ny ankizy ry fenitra. Tsy aleo ve sika no mitari-dalana? Marina zany. Aleo ary klaksonena zareo. Mijanona vetivety aloha nareo e. Mijanona vetivety aloha. Tena grave be ny lalana ramose a. Aza de miditra amin'ny sisiny loatra nareo e. Indraindray mantsy malemy ny tany. Fa hoana aloha dera efa mampiasa crabotage ve tsy io? Mbola tsy mampiasa ka. Aleo ary avy de ampiasaina crabotage eto e. Sahirana nareo. De avelao ary zay no taridalana aloha. Aza manaraka loatra ny lalana diaviko ny lalana se a. Somary salakao rehefa sendra mandalo amin'ireny tany ohatran'ny malemilemy reny se. Andao ary andeha amin'izay efa amin'ny 9 zao. Afaka amin'ny adin'ireo sika miditra amin'ilay tanàna antsoina hoe Soanala. Mialao indray a de mba tsaratsara ny lalana juskany any Beraketa any. Mbola ao tsara daholo ve aloha ny mpandeha? Ao tsara ka. Aventure ty e. Ok azy. Andao ary velomy fiara dera de andao letsika andeha. Andao ry dina. Ary mba tanàna kely maresaka kosa ilay tanàna Soanala. Fa ny zavatra tena nanaitra eo dia nifahitako ireo olona maro be mivory sy mijery tele eo anolohan'ny lapan'ny tanàna. Tena betsaka. Ka io film jerendry zareo io ilay film mitohy brésiliana hoe Marimary. Tena marina izany. Sady manintona sy mahasarika olona tokoa ilay izy. Ary tsy dia misy fiara mandeha loatra ny aty e. Nefa raha tsy diso tao lalam-pirenena izy ity a. Itony lalana itony natao hoe lalana lavitra andriny e. Ary to mijanona ry zareo. Fa maninona ary. Atao avokoa dia mijironao ry dera. Fenitra. Fa inona ireo e? Dia ireo reto izy fa ohatra miha manatona antsika anie izy izany. Lozy ity marina. Asa taitaitra moa aloha e. Andraso aloha jerena izay ataony. Andriamanitra, apetraka eo am-pelantananao izao dianay izao. Arovy amin'ny asparan'ny fahavalo izahay, ary ambeny ihany koa amin'izay loza médicieux rehetra ety an-dalana. Mama, fa manino ianao toa ohatry ny miteny rery? Mivavaka ary Dina. Mivavaka mba hitotosoa amin'ny toerana izay andehanantsika isika. Vonoe aloha ny jiron'ny fiara ry fenitra. Ka tsy mety ity raha vonoana e. Tsy tokony ho vonoana mihitsy ny jiro fa sahirana eto tsika. Ary aiza ary izy efatra mianadahy. Efa eo afarantsika io izy ka. Ka aleo ary aloha hivoaka kely teny amin'ny zareo vetivety aloha e. Tsy mety izany ry fenitra. Dia ireo reto izy. Tena voadidina anie sika e. Tena lozy ity marina. Fa inona ary reto zavatra reto? Tsy mbola nahita zavatra tahaka izao hatramin'izay niainako marina. Idio daholo aloha mividy re. Amin'izay ny mandehandeha ilay izy. Tena feno azy daholo ny manodidina antsika.
Dia inona no tokony atao e? Ny andro ty amin'ny 10 alina, mbola tsy nahita ohatry ty marina, tsy nahazanaka malaky alahy ty ka. Zaho aloha fa mahamana ihany raha vao nahita ny environnement taty e. Tena ireto mihitsy angamba le lazain'ny olona hoe lolo vokatra ireny a. Aza miteniteny foana eo radany a. Lolo vokatra anao inona? Ty radany ty mihitsy ny tokony tsy nandeha. Enao mihitsy io malchance io. Goavy ve ny mbala eny eny an-dalana ko. Aza mora miakatra eo ry aina, sady manjary enotrareo eo ne zany. Zaho aloha tena matahotra tsoriko aminareo marina. Izaho ane mba milaza sy mampiomana ny sainareo fotsiny e, fa tsy maninona. Rehefa mandeha sahala amin'izao manko ry mademoiselle Saoly a, dia homanina foana ny saina amin'izay zavatra mety hitranga. Ka ajanony ihany mihitsy koa aloha ny resakareo roa e. Izay atrehana an'ity zavatra ity aloha izao no tokony atao. Ary tsy fenitra ve aloha iny voaka iny? Angamba hitanareo io fisehoany zavatra hafahafa io a? Tena hitanay io ka. Fa ahoana e? Inona no tokony atao? Tena sairana mihitsy ny saiko e. Tena voadidina sika. Ka ahoana nefa reto izy tsy manatona fa to manao tazan-davitra fotsiny. Izay mihitsy koa ny mahagaga ary fenitra e. Dia inona no tokony ataontsika e? Ny fotoana ity mandeha ihany. Ise moa ny tondra arma. Ie, tsy misaraka amiko mihitsy ny tika. Bon, andao sika nainge. Dia aleo mandeha miadamiadana. Tsy ho ito ihany ve izay tony? Fa tsy jirona fiara very tazako lavidavitra riry izy miralaha. Tena izy iny, tena marina zany Saoly, izy tokoa iny. Ka tsy aleo miandreny eto aloha vao mandeha. Sao mba azahoantsika fahalalana mikasika ireto zava-miseho reto mantsiko. Fa inona ny adika-hevitra ela be eto e? Tsy izay tokony atao no atao. Aiza ve letsy dia izay somary marero ny avelanareo anaty fiara ao. Dia nilaozanao rery zany mama very dina. Ka ianao ela loatrako, izay koa mba matahotra. Ka misy fiara mety andalo iny dia aleo aloha miandry azy vetivety tsika. Teo izay ataony. Iny fa mialana. Ary kameo ngamba izany a. Somary amin'ny sisisiny aloha nareo fa tetely lalana. Aleo sakanako dia ny voalavitra. Matanjaka be ne zany siron'ny zany e. Fa ahoana Ramsia? Mba afaka miresaka aminao vetivety izay tompoko. Andrasikely ary fa hidina aloha. Fa avy aiza ary manao ineto nareo no... Avy any Antananarivo zahay e, dia andeha ho an'ny Fort Dauphin. Mahita an'reto zavatra aloha mitondra afo mandehandeha reto zay dia voatery mijano eto alohako. Fa tsy fantatra hoe inona na inona nareo. Tena mba sasa kosa aloha nareo zany. Fa ny tena marina aloha dia toerana tsy tokony hijanonana mihitsy amin'ny tony fa dangereux be ty Ramsia. Tena lasa kebakeba loatra nareo zany no mijanonako. Sady toerana masika lolo vokatra tony. Inona tsara hoe Ramsia? Lolo vokatra? Fa inona koa zany? Lava be zany raha ho tantaraiko anareo e. Fa zany lazaiko anareo zany no izy. Toerana masika lolo vokatra eto. Ary tsy hafa be leto nareo raha sendra ny fandalovany. Ireo zavatra hitanareo reo ireo no atao hoe kokolampy. Vorokely mandeha amin'ny alina ireo ary rehefa mitsopaka izy dia misy afo mitselatra ao ambany elany. Hitanareo reo? Ary tena mamitaka io raha vahiny tahaka anareo izao ny sendra azy dia ahita raharaha tokoa. Fa tsy dia misy azy any ambonina any voatany fa ity lalana ity ihany koa nefa ny tena misy azy. Ireo ny famantarana ho an'ny olona zatra mandeha amin'ity. Fa faritra ratsy amin'ny fandriampahalemana ny toerana misy ahitana azy ireo. Ka tsara aminareo mihitsy miala eto Ramsia. Ka tsy maninona zany izy ireo? Vorona tahaka ny vorona rehetra ihany izy ka. Fa tena mampatahotra ny mahita azy tahaka izao fahitanareo azy zao. Fa sao tratriny amin'ny 12 alina eto aloha nareo ka ho sahirana ka leo mila mitandrina ihany fa dia ny miala eto aloha ny vahaolana mety. Fa ianao moa zany zao oe raha tsy madisy Ramsia. Etsy aloha etsy ihany dia mivilika. Fa anaty tretana fotsiny. Fa misy toerana kely izay mantsy ao alohaloha ao dia eo any no mijanona. Fa afaka miaraka sika para-pahatonga eo amin'ny fivoliana raha ohatra ka voninareo. Ka le hoe masika lolo vokatra mihitsy eny tsy azoko e. Anahirana anareo ny fahalalana fa andao e. Ho fantatrareo ihany momba izany rehefa ny aoriana any. Andao ary mekala daholo e. Manana mofo noana fa inona ary ty. Andao fa latsika fa efa mananga koa le chauffeuran'ny camion re.
Zay ary Ramsefa de mirahasoanareo tonga soa e. Eto zany no mivily. De jereo tsara ny lalana fa sao vao fitakiny deviation a. Misaotra de manam-peona e. Eny ary Ramsea. Ay zary zany lalantsika zany ry Fenitra. Tena sura ve ianao fa tsy diso lalantsika? Ity ny lalana tiana. Fa izandray aloha ianao e. Tena diso lalana ianao e. Ajanony aloha ka. Ijanona anao inona ty ao anaty alabe sy maizina kitroka ty ary tsika. Ianao ve adala e. Tena diso lalana ho antsika ry Fenitra. Tena diso lalantsika zany a. Na zazany izy dia raha mahamarika an'izany ihany e. Tena lasa anaty alabe sika. Fa inona koa ary nahatonga ireto mpivady vao reto handeha aty? Tsy leo ve namana handeha avion? Ka efa lasa aloha ty e. Médecin après la mort indri. Tena grave ty marina. Tena tsy lalany ty e. Lalan-tsarety angambo ty. Fenitra amin'io mbola mandroso mandeha ihany. Fenitra, tena diso lalana ho antsika fa janony aloha ny fiara. Ianao ty raha mba olona sarotra tenenina. Tena marina zany. Tapitra tokoa ny lalana. Tsisy afatsika manao intsony. Ala mikitroka aby ry aloha ry. Tena grave ty le aza. Rakiza, eto am-pitonina e. Akeonao amin'Andriamanitra foana zao diantsika zao. Eny e. Losy ty marina. Tena tapitra ny lalana. Tsisy lalana tsony ry aloha ry. Inona reno atao e. Zany ery Fenitra efa mba niteny ianao ihany tarifa ianao tena tsy hitako tsony izay anaovana anao e. De ina no atao ry Fenitra? Tena matahotra marina. Anao vola tantely ve nandehanantsika sy ianao aty de zao no mahazo. Tsy aleo ihany ve nandeha avion raha zao ny azo aty an-dalana aty. Aleo misy aloha vonoana moteur e. Efa latsika izao a. De tsy tokony asiana resaka be tsony. Tena diso lalany sery Fenitra. Dia inona nefa ny atao e. Ny andro anety ka amin'ny 12 alina e. Aleo ranga miverina. Ka iverina ary tsika saolo de iverina izy. Voatery andro ny andro maraina eto zany tsika rehefa ny fandehany ko. Tsy mety zany e. Aiza no iandrasana ny andro maraina eto? Ka tena verevitra ary zareo a. Tsy hitako tsony izay atao. Andao aloha sika hivoaka tato anaty fiara e. Aza vonoana ny jiro. Azafady angery mama le poketrako ao io e. Poketra atao inona koa rery diny. Ndraha ty efa manahirana ko poketra koa no alainao. Ho eto aty fotsiny aloha le izy e. Hitanareo a, tamin'iza rehefa hody avy any Fransa de nomeny le masera nitaizanay tao amin'ny toby nisy anay Sarin'ny Masiny Maria sy Ranotany Lourdes. Nambarany fa rehefa sendra zavatra sarotra izay tsy takatry ny saina tsony a de raisiny ty sary vongany ty ary araraka amin'ny tany koa na de gody kely fotsiny aza ity rano avy any Lourdes ty. Fotoana tokony ampiasaina azy zao e. Aza matahotra nareo e. Avilo sika hiaraka ivavaka. Ry Masina Maria Renin'Andriamanitra. Sendra ny sarotra izahay ka miantso anao. Ampio-vavaka izahay reny malalanay io. Mangatao anay amin'ilay zanakao izay maty ka velona indray amin'izao fotoana sarotra diavinay izao. Koa mba tantany ny dianay ho toto-soa any amin'izay toerana alehanay. Amen. Dia aleo aloha andrarana kely amin'ity rano ity eto. Ary misy olona manatona ny izany reto e. Ay zany. Tena marina zany. Avilo nareo avy atao farako daholo ka. Aiza moa ny basika teo. Mivadio aloha atao ambatin'ny fiarato nareo. Iza ary anao inona ty? Iza? Ary anao inona ty anao? Tsy anenina nareo fa anontany fotsiny. Inona no ataonareo eto? Toerana tsy azo hijanonana eto e. Andeha ho an'ny Fort Dauphin zay e. Diso lalana nareo. Ary very hatrany amin'ny 400 kilometatra ny fivilian-dalana makany Fort Dauphin. Ahoana tsara? Very 400 kilometatra zay. Ary aza manatona tsony ianao a. Atreo ihany aloha. Diso lalana nareo e. Lolo vokatra aby ny ety. Toerana fivorianay mantsy atyko. Aty
Matahotra fenitra. Zany efa niteny taminareo fa tsy leo amin'ny veriny e zatrazatra ny pedingizy. Rehetra tena marina. Maty ary zanako. Maty aho e. Tena grave ty ry fenitra. Dia ahoana nevitra e? Ahoana nevitra se? Zao aloha aleo aloha enotsika zay resaka tiranga ty. De ina zany tianao atao aminay ary? Zao e, midira ao anaty fiara nareo dia andao voakako amin'ity ala be ity. Malakilaky e. Andao ary, andao midira daholo aloha, ainjakainjana. Ka velomy amin'izay ary ny fiara e. Inganareo. Andao tsika midira. Hitarika anareo avy eo aloha aho Andao ary, midira malakilaky dia velomy fiara e. Jereo angery fenitra ty fiazakazany. Marina raha mampino. Soa aloha fa nisy an'ireto zava-masiny reto taty amintsika. Zany anie no anaovako anareo hoe manakina fo amin'Andriamanitra e. Arinakaiza izy teo? Tena nanjavona. Losy ty marina. Tena tsy miady ty. Tena hafahafa mihitsy ty fitsehon-javatra ty ry fenitra. Aza mandeha mafy loha e. Tena tsy matoky an'indrangainy mihitsy ary dera. Aiza koa nisy lolo vokatra hanampy antsika ohatr'izany e. Tena marina tokoa zany zay ainy. Fa mailomailo ihany aloha tia ny basiko tazominao aleo fa za koa miezaka hanenjika ny fenitra fa fenitra zany koa ohatra mandeha mafy loatra e. Sady zay le fanapoziko. Vao niteny izy hoe amoaka antsika tato dia nieritreritra hoe mety vao mahay raha ledika ny anaty ala antsika. Raha tany ve torakovitra sa ahoana eto tsy miteny mihitsy. Tena matahotra ary mademoiselle aleo hoe tsy miteniteny mihitsy ko. Nareo ve mba maheno an'izany fofony zany? Tena misy zavatra malana iny zany e. Tena misy olona be dia be manenjika antsika iny afara iny e. Hitany dera ve iny e. Tena hitako reo fa idio daholo ny fitaratra. Ny fitaratra reo radany sy saoly idio. Ataovy mafimafy mosedera fa manenjika ny reto. Tena losy ty marina. Jereo fa zalaho farao jereo ry dera ry. Tena losy ty ridina marina. Tsy jereo koa reny olona be da be manenjika tsy reny amin'ny sisiny reny. Tena matahotra ry fenitra. Fa inona daholo ary ny dikan'izao? Zao afatoro tsara ny ceinture. Ianao matory mihitsy ianao aloha Iny fenitra. Afatoroko tsara isa matahotra be ilay zazany. Fenitra! Tanana! Tanana inona koa ary ty le aza. Renao teo ary ny VOLANTANTELINAY. Tantara nosoratan'ny Simone Menjanahary. Ireo namiaina ny tantara: Angeline, Oscar, Nadia, Lalaina, Yanitra, niaraka tamin'ny Jean-Claude, Joro, Iadja, Naina ary ny mpanoratra. Teo amin'ny lafiny teknika Naina Rakotonanay. Tokony anaiky tasiana nantotosa Simone Menjanahary. Amerina ny tozondray ny fizarana faharoa. Tantara no totosain'ny ekipan'ny radio Feonmany.